Lioka toko faharoa folo. Ny anjaran'ny mpianatra ny fanenjehana. Lioka toko faharoa folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa folo. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka tsy hita isa ka nifanitsaka, Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany aloha ka nanao hoe: mitandremy ianareo fandrao azy ny masirasira ny fariseo dia ny fiatsaram-belatsia. Fa tsy misy na fenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Koa na inona teneninareo amin'ny maizina dia ho re eo amin'ny mazava, ary izay bitsihinareo mangingina ao amin'ny efitrano dia ho toriana eo amin'ny tampotrano. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa hasehoko anareo izay hatahoranareo. Matahora izay manam-pahefana hanary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eny hoy izao aminareo, matahora azy. Tsy eranambatra va no vidin'ny tsitsina 5, nefa tsy misy hadinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny, na dia iray akory aza. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo, na zovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia hekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovo no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia ahazo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manaza havalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ory izany izay mety holazainareo. Fanoarana momba ilay mpanan-karena adala. Lioka toko faharoa folo andininy 17 ka hatramin'ny 120. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy: raha lehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azy ny fieremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: izao no hataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifaly. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no arianao? Toy izany izay miari-arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo izay ho aninareo, na ny amin'ny tenanareo izay ho tafianareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Every ny goaika, tsy mba mamafina mijinjy ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo?
Ary iza moa ao aminareo na de manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na de kely monja aza. Koa ny kely indrindra aza tsy hainareo, nahoana ianareo no manahy ny amin'ny sisa? Every ny faniriny voninkazo, tsy mba miasa na mamoly reny. Nefa lazaiko aminareo, na de Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahitra izay any atsahany io, nefa atao ampatana raha pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika vai ianareo ry kely finoana. Koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotronareo ianareo, ary aza mianahana. Fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao, de fatra mpitady zany rehetra zany. Fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo zany zavatra zany. Kanefa katsao ny fanjakany, de hanampoanareo zany zavatra zany. Aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Amidio ny fanananareo, ka manaova fiantrana. Manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, de arena ny an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azo ny mpangalatra, sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay toerany arenanareo, dia ho any koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo, sy irehitra ny jironareo. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka no tonga sy mandondona izy, de voainy miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina, raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa isikina ny tompony, de ampipetraka azy hihinana, de ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany, de sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro zao, fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra, de ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. De miomana koa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Ary hoy Petera, Tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoarana izany, sa ny olona rehetra? Ary hoy ny Tompo, iza moa ny mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina, izay ho tendren'ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony, fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendre no mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anaka-po kosa izany mpanompo izany hoe, maharitra ny tompoko vao ho avy, ka de mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, de ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, de ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany, ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, de ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa, ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy, de ho kapohina kely. Fa izay nomena be, de be no hotadiavina aminy. Ary izay nampitehirizina be, de bebe kokoa no hadinina aminy. Tonga hanipy afo ety ambonin'ny tany aho, ka manahoana ny faniriko mba hirehetan'izany sahady? Ary manana batisa hanaovana ahy batisa aho, ka manahoana ny fahoriako ambara-pahatanterany? Ataonareo va fa tonga hanome fihavanana ambonin'ny tany aho? Tsia ho izao aminareo, fa fampisarahana. Fa hatramin'izao, de isy 5 isara-tsaina ao an-trano iray, ny 3 hanohitra ny 2, ary ny 2 hanohitra ny 3. Isara-tsaina ireo, ka ny iray hanohitra ny zanany lahy, ary ny zanaka-lahy hanohitra ny rainy. Ny reny hanohitra ny zanany vavy, ary ny zanaka-vavy hanohitra ny reniny. Ny rafozam-bavy
hanohitra ny vinanton'ny vavy, ary ny vinanto vavy hanohitra ny rafozan'ny vavy. Ary hoy Jesosy tamin'ny vahoaka, raha mahita rahona miposaka any andrefana ianareo, miaraka amin'izay dia hoy nareo, ho avy ny ranonorana, dia tonga izany. Ary raha avy any atsimo ny rivotra, dia hoy ianareo, hafana ny andro, dia tonga izany. Ianareo mpiatsara velatsia, ny tarehin'ny tany sy ny lanitra dia hainareo fantarina, fa ahoana kosa no tsy ahaizanareo mamantatra izao andro izao? Nahoana ianareo no tsy mahalala mitsara araka ny marina? Fa raha miara-mandeha amin'ny mananady aminao ianao, hanatrika ny mpanapaka, raha mbola ny andalana dia mahazo tomanao izay hahafahanao aminy. Fa ndrao hitondranao any amin'ny mpitsara izy, ary ny mpitsara hanolotra anao any amin'ny mpamatotra, ary ny mpamatotra hanao anao ao an-trano maizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao, ambara-pandohanao ny vary iray vety farany indrindra. Fitiavanao fa hafatesana